Fahatongavan-tsaina, fivoazan-tsaina, fahatsiarovan-tsaina na hoe conscientisme dia antso atao ho an'ny malagasy rehetra ifo hijoro amin'ny marina ary indraindraikitra amin'ny fanarenana ny firenena. Tsy anantena ny hafa intsony fa fanapakevitra atao isan'andro. Isan'izany ny fanajana lalàna, fanajana olona miasa mirariny ary mitondra tena araka ny soatoavina malagasy. Ny fitantanana amin'ny firenena miorina amin'ny fahatongavan-tsaina dia fitantanana mampiorina ny mangarahara, ny fahamarinana, ny andraikitra ary ny firaisan-kina. Ny fanjakana dia manokatra lalana mangarahara sy marina ary ny vahoaka kosa mifoha mandray anjara, manara-maso ary manaja ny soatoavin'ny firenena. Izany ny fototry ny fanjakana matanjaka sy fiarahamonina mivoatra. Koa amin'ny foazy ary malagasy, ny fovana tadiavinao dia ao aminao. Aoka ny safidinao feo amin'ny feritreretana ary ny asanao porofo fa tia tanindrazana ianao. Aza miandry mpamonjy, ianao ny mpanorona ny hoavin'ny firenenao. Ny herin'ny firenena dia ao an-tsain'ny vahoaka mifoha.